mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifaliana avana no iarabanantsika mianakavy hatratrity talata fa 10 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Estera. Estera toko fahaefatra. Estera toko fahaefatra manomboka amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Estera toko fahaefatra andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo vakintsika aminaran'i Jesosy. Dia nivoaka atakana kany amin'ny Mordekay eo ankahalalahana eo an-tanàna dia ilay eo anoloan'ny vavahadin'ny mpanjaka. Dia nambaran'ny Mordekay taminy izy rehetra efa nanjo azy sy ny isan'ny vola izay nokasainy hamana haloha ao an-trano firaketan'ny mpanjaka no ny andriganana ny Jiosy. Ary nomeny azy koa ny kopian'ny lalàna izay nantsoina tany Sosana andriganana azy mba aseho amin'ny Estera, ampafantatra azy izany sy handidy azy hiditra ao amin'ny mpanjaka mba hifonina aminy sy hangataka eo anatrehany ho an'ny firenena. Ary tonga hataka ka nanambara ny teny Mordekay tamin'ny Estera. Fa Estera naniraka ny hataka indray hanao an'ny Mordekay hoe ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra sy ny olona isa tokony iran'ny fanjakany dia samy mahalala fa na iza makeo amin'ny mpanjaka eo an-kianja anatiny na lehilahy na vehivavy nefa tsy nantsoina dia misy lalàna iray ihany hahafaty azy afa-tsy izay hotondroan'ny mpanjaka amin'ny tehim-bolamena ahavelona azy. Ary izao anefa dia tsy mbola nantsoina hiditra ao amin'ny mpanjaka intsony 30 andro izay. Dia nolazaina tamin'ny Mordekay ny tenin'ny Estera. Ary Mordekay nampitondra valy no an'ny Estera hoe aza manao anaka-po fa ho afaka mihoatra noho ny Jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranon'ny mpanjaka, fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia hisy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny Jiosy, fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia haringana. Ary iza no mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana. Dia nampitondra valiny ho an'ny Mordekay indray Estera ka nanao hoe mandehana arivorio ny Jiosy rehetra izay aty Sosana ary mifadiy hanina no ny amiko ka aza mihinana na misotro hateloana na andro na alina ary izaho sy ny ankizy vaviko hifahatoy izany koa. Ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza. Ko raha tahay ny maty aho dia maty. Dia lasa Mordekay ka nanao araka izay rehetra nandidiny Estera azy. Ray masonao, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tsy dia hoe kisendrasendra koa ry havako malala raha toa ka mianjera amin'ity talata fa 10 ny volana aogositra ity izao mofinaina eto am-pilatanantsika izao. Ny tsy tokony adinoantsika dia ny 10 aogositra dia fotoana izay ahatserovana ary tsy tokony adinoany ny protestanta mihitsy ary tsy tokony adinoany ny kristianina rehetra eto Madagasikara mihitsy satria vanim-potoana na ahatserovana ny nandefonana Rasalama martiora ny alin'ny aretan'ny tory ny andefonana azy ny 14 aogositra. Ny alin'ny 10 aogositra alahady 13 aogositra 1730 ny fony 14 aogositra no nangiry Rasalama tao Ambatonakanga ary ny nandefonana azy ny apitsinio ny 14 aogositra. Zava-dehibe izany ty 14 aogositra ity dia tena daty manan-tantara eo amin'ny tantaran'ny finoana kristianina eo amin'ny finoana protestanta malagasy finoana kristianina rehetra eto Madagasikara satria fotoana izay ahatserovana ny nandefonana ny martiora namonoana ny kristianina voalohany ny fahatserovana ny martiora kristianina voalohany indrindra Rasalama io. Ary raha ohatra ka amin'izao talata izao isika dia mazava ho azy ny mofinaina ny men'Andriamanitra antsika dia tarify indrindra amin'izany Estera. Estera izay vehivavy tahaka ny Rasalama
nefa dia nataon'Andriamanitra fiasana hampifohy indray ary nataon'Andriamanitra fiasana de Estera mba hamerina amin'ny laony ny fiainan'ny jiosy izay tany zanatany lasako babo tany Babilôna tamin'ny fotoan'andro. Ohatsika hoe tsy tokony adoroana ity daty ity ary manatantara ary tandrifindrindra ny amin'izany no ahevitra eto am-pialantanantsika ny hoe inona moa no toe-tsaina tokony ho ananantsika raha ohatra ka ao anatin'ny fahakalan'ny hafa antsika isika, raha ohatra ka ao anatin'ny fanenjehana isika, raha ohatra ka ao anatin'ny zava-manahirana isika, raha tsy tia antsika ny olona noho ny finoantsika, noho ny valeur na ny sotoavina voisitsika, raha tsy tia antsika ny fiarahamonina, raha mankahala antsika ny manodidina antsika noho ny valeur na noho ny sotoavina izay hijoroantsika ka tsy hanana ny hafa, inona ny toe-tsaina? Amin'ity boky ny Estera eto am-pialantanantsika ity dia raha miditra kely anatin'ny tantara antsika dia any amin'ny taona asa 580 ka hatramin'ny taona 580 alohan'ny Kristy no miseho ny tantara ary tamin'ny andron'ilay mpanjaka Grika antsoina hoe Xerxes moa ny ahafantaran'ny Grika azy fa ny ahafantaran'ny baiboly azy dia Ahasverosy. Io Ahasverosy io izay mpanjaka persianina, tsy mpanjaka Grika koa izy fa mpanjaka persianina. Zany hoe toy izao ilay tantara, rehefa lasan'ny resin'ny babilônianina ka nentiny ho babo ny zanak'Israely dia babo tany Babilôna izany. Aty-aoriana kosa dia resin'ny persianina ny babilônianina ary dia lasan'ny persianina indray zany zao no manjaka no mitondra satria resin'ny babilônianina. Amin'ny fotoana io anefa mbola any am-pahababoana ny zanak'Israely, any amin'ny fahababoana saingy ny firenena mitondra azy dia tsy ny babilônianina intsony no mife azy fa ny firenena persianina. Raha ohatra ka jerena amin'izao andro antsika izao dia ny antsoina hoe babilônianina dia ny irakianina, raha zay raha ohatra ka somary ataontsika hoe malanadalaka kely, ny babilônianina dia ny irakianina ary ny iranianina kosa no atao hoe persianina. Ny iranianina dia persa fa tsy hoe arabo koa raha tena jerena ny tantarany. Dia babo andrasan'ny persianina zany no mitondra ny zanak'Israely io, babo ary mpanjaka ny persa zany tamin'izany fotoana zany i Ahasverosy. Dia tao anatin'izany fitondrana persianina zany tahak'izay nitranga tamin'ny andron'ny Nebokadnezara ihany dia nisy olona ataontsika hoe izay manana ny anarany minisitra izy, minisitry ny mpanjaka Ahasverosy zany, izay nialina ny jiosy, tsy tia ny jiosy satria tsy nanaiky azy ny jiosy, dia nelona ny Amana. Dia nitady hevitra Amana mba anao izay ataontsika hoe andripahana ny jiosy ary dia nahazo lalana izy tamin'ny fomba maro samihafa mba nahazo kopia ny taratasy ahafahana mandripaka ny jiosy rehetra. Tamin'ny fotoana nefany dia nisy any Estera dia karazana ataontsika hoe tao amin'ny tobony satria miary mpanjaka moa tamin'izany fotoana izany dia manana tobony vadiny. Misy zany tobo izay toeran'ny vadiny mpanjaka satria mpanjaka dia maro vady tamin'ny vanim-potoanany antikite isika. Dia i Estera dia anankiray tamin'ireo ataontsika hoe vadin'ny mpanjaka Ahasverosy, izany hoe alaivo tsara etsena raha mijery amin'izay antsika izao zany tsika dia ny hoe misy iranianina mpanjaka ary ny vadiny dia jiosy. Hitantsika ny olana ankehitriny eo amin'ny raharaha ataovy ny raharahan'ny Hezbollah sy ny raharahan'ny Israel fotsiny. Hezbollah moa dia toanan'ny iranianina. Zany hoe raha ohatra zany ka jerentsika amin'izao ankehitriny izao dia ny hoe efa nisy fotoana ange mpanjaka ny jiosy zany dia nisy fotoana vadina mpanjaka persianina na mpanjaka iranianina raha toa ka somary ataontsika hoe fijery tsotsotra. Avelantsika izany fa tantara. Fa izao tao anatin'ny fanenjehana hotsika, tao anatin'ny fahakalan'ny ahafazy ny jiosy dia inona ny toe-tsaina, inona ny toe-panahy izay nentin'ny Estera, nentin'ny Mordekay, nentin'ny jiosy niatrika izany zavatsarotra izany, niandry fotsiny ve izy, nangina ve izy, inona ny nataony?
dia misy lasin-javatra zay 2 na 3 ampianariny de Estera toko fahaefatra ity. Ny voalohany indrindra dia ny fanaovana ho zava-dehibe ny ataontsika hoe ny fahatokiana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahatokiana ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny finoany Mordekay sy ny finoany Estera dia ny hoe ny Andriamanitra izay inoany dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ka na inona mafy ny fanenjehana, na inona fankahalany hamana dia izao tsy afaka manao na inona izy eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra sy ny fandaharan'Andriamanitra. Ny Jiosy dia olon'ny finoana zany amin'ity bokin'ny Estera ity. Resy lahatra izy ireo fa izao Andriamanitra dia tsy mamela azo irery. Ary dia izay finoana izay natokany ny Estera ny teny eto manao hoe mivavah mandehana ka vorio ny Jiosy rehetra eto Sosana. Sosana io zany dia any am-pahababony izy dia mifadihanina aza mihinana na misotro dia mivavah ho aho fa andeha ao amin'ny mpanjaka. Zava-dehibe rehefa ko malala le hoe ny olona rehefa mivavaka, isika rehefa mivavaka dia tokony tsy salasala mihitsy fa ny Andriamanitrantsika de mamaly vavaka. Dia io zany Estera fa nahatoky ny aleo fa hiditra ao amin'ny mpanjaka tamin'izany fotoana mantsy dia izao mpanjaka de maro vady tamin'ny fotoan'andro ka zay tondron'ny mpanjaka zay atson'ny mpanjaka moa zany zay atson'ny mpanjaka dia miditra dia raha ohatra ka miditra ao le atsona zany ampidirina ny satria be dehibe ny vehivavy vadin'ny mpanjaka dia zay atsony ny miditra ao aminy. Zay tsy atsona kosa dia tsy mahazo miditra ao mihitsy. Ary raha ohatra kosa ka miditra ao anefa ilay vadiny zany ka tsy natsona ka tsy tondrony amin'ilay tehim-bolamena dia maty izy, finoana izy. Fa raha ohatra ka tondrony miditra izy ka tondrony le mpanjaka amin'ilay tehim-bolamena dia afaka izy. Zany hoe raha ohatra zany ka mandeha miditra amin'ny fanapahan-kevitra fotsiny ianao vadina mpanjaka ka andeha ao amin'ny mpanjaka kanefa tsy natsoiny, ka raha ohatra ka tondrony amin'ilay tehim-bolamena dia afaka miresaka aminy. Fa raha ohatra ka tsy tondroiny dia afaka vonoina na dia vadin'ny mpanjaka. Mafy be zany lalàna zany. Dia io Estera fa nanapa-kevitra hoe aleo aho hiresaka ny mpanjaka satria ny jiosy namako, ny mpiray firenena amiko no tandondonondoza vokatry ny fankahalany hamana, vokatry ny teti-dratsy nataony hamana dia aleo aho hiditra ao. Ary dia ny olona dia izao tsy natsoina ho Estera. Ka raha ohatra ka tsy tondrony ny tehim-bolamena ny ampelantarany dia maty aza. Fa raha ohatra ka tondrony dia avotra ka afaka hiresaka hanazava aminy ny ao ambadiky ny zavatra rehetra izay ankahalainy hamana, ny antony ankahalainy hamana ny Jiosy. Hotsika manao hoe inona ny afatra, inona ny toe-tsaina tian'ny bokin'ny Estera ho takatritsika dia izao. Na inona roviana dia misy olona mandrakariva mety mialina anao. Na ahoana dia tsy ilaozan'ny mpialina, tsy ilaozan'ny mpankahala, tsy ilaozan'ny olona tsy tia antsika isika kristiana na ahoana. Indrindra rehefa maneho ny soatoavina izay iverintsika ho mety dia raha ireny mifanohitra amin'izay mety ho toe-tsaim-piarahamonina ireny. Zavatra mety pitranga zany ny bokin'ny Estera. Zavatra pitranga mihitsy no hoe tsy tian'ny olona ianao, ankalain'ny olona ianao, mahasorenan'ny olona ianao, elonan'ny olona ianao, mety pitetika pitranga zany. Fa ny zava-dehibe dia izao, inona ny fomba inona ny safidy, inona ny fitaovam-piadiana, inona ny zavatra tian'Andriamanitra, inona ny zavatra tokony ho anananao raha araka ny bokin'ny Estera dia izao ny voalohany dia izao ny fahatokiana fa ny Andriamanitra aloha dia mahay zavatra rehetra. Tsy ny mpanenjika, tsy ny mpankahara, tsy ny fialolona kory ny tompony teny farany fa izao ny zavatra rehetra dia misy vahaolana rehefa entinao amin'Andriamanitra. Izay ny finoana Estera sy Mordekay eto. Ny finoana fa ny Andriamanitra inoany dia mahay ny zavatra rehetra. Dia ny faharoa dia izao nanatona an'io Andriamanitra io izy. Ka hoy Estera aoka hifady anina. Zany hoe zava-dehibe ny vavaka.
mampatsiaro antsika ny Andrasalama martyra tao amin'ny alina ny fatorana tamin'ny omby fohy. Zany omby fohy zany dia fatorana ny loha eo anelanelan'ny lohalika ary ny tanana any ambanin'ny lohalika, zany hoe mikatona mihitsy zany ny loha eo amin'ny lohalika ary ny tanana mipetaka ao amin'ny laferana. Zay no antsoina hoe omby fohy. Mafy be zany mandritry ny alina nefa dia nivavaka Rasalama. Zay sary zay no tiany nofonainao takantsika manao hoe zava-dehibe io vavaka io. Zava-dehibe io vavaka io. Mety hiteny amintsika ka naninona ary tsy navotan'Andriamanitra Rasalama? Eny tokoa. Ahoana moa lazantsika fa tsy navotan'Andriamanitra Rasalama? Nataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainana mandrakizay izy. Araka ny ila Rasalama anao hitako ny lalantsara ka izorako. Fa raha tsy martyra Rasalama dia nanahoana moa ny taranaka? Dia mety ho mpanompo sampy malagasy hatramin'izao. Fa nanaiko martyra Rasalama. Fa izao be dia be ny Rasalama kely na taranaka Rasalama. Tsika kehitriny izao taranaka Rasalama. Tsika izao ny vavolombelon'ny finoana. Fa raha tsy nanaiko martyra Rasalama dia izao tsy nisy fivavahana kristianina intsony teto. Fa nanaiko martyra Rasalama. Nataon'Andriamanitra ho fiasana izy satria tian'Andriamanitra hitohy ny tantara dia nanjary vao maty vao 7:30 Rasalama n'le fonina dia izao ny tao an-tsaina fa Andriamazoto ohatra nanatrika ny zavatra rehetra dia ny teny manao hoe nanatrika ny fahafatesan-Rasalama. Tsy nisy mihitsy ny kristianina manao hoe izay hiala amin'ny finoana, fa zao ny tenin'ireo kristianina manao hoe sambatra Rasalama, mba tiako raha mba ohatra ny fahafatesan-Rasalama ny fahafatesako. Herintaona latsaka teo aorianan'ny nandefonan'ny Rasalama martyra dia natao dia maty martyra teo amin'ny toerany akora fa Andriamazoto. Ary dia nitohy izany tantara rehetra izany. Ho tsika manao hoe tsy hoe resy akory, tsy hoe tsy niasa Andriamanitra, fa ninin'Andriamanitra nampandalovina zany zava-tsarotra zany Rasalama. Fa teo akaiky Rasalama mandrakariva izy, namonjy Rasalama izy ka nitondra Rasalama ho any fiainana mandrakizay. Fa izao ny tiany tompo takantsika dia izao isika ny manohy ny tantara, isika ny Rasalama vaovao, isika ny manohy izany fiainana martyra izany ka miatrika ny fijoroana vavolombelona. Afaka malala matokia ary fa ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra mahay zavatra rehetra ary Andriamanitra mahafantatra ny tondrany antsika, mahafantatra ny ataony. Fa ny faharoa lehibe izay toe-tsaina tiany bokin'ny Estera ho takantsika ao anatin'ny zava-tsara, ao anatin'ny zava-manahirana isika dia ny zava-dehibe dia izao ny fahatokiantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny tohin'ny tantara dia mahita fa avy eo Estera rehefa afaka niditra tao amin'ny tanin'ny mpanjaka dia nitondroany ny mpanjaka tamin'ny tehim-bolamena. Hoy Estera manao hoe lalàna tokana ihany dia mahafaty ahy, kanefa zavatra tokana ihany dia maharava n'io lalàna io dia ny tehim-bolamena. Zany hoe rehefa tondrono io tehim-bolamena io dia afaka. Misy teolojiana anankiray nanazava indray maka manao hoe io tehim-bolamena io dia tsy afa-tsy akory fa mitory ny fahasoavan'Andriamanitra. Io tehim-bolamena io dia tsy inona tsy akory fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo izay nandrava ny lalàna. Lalàna dia izao iny ilay lalàna manameloka, saingy izao rehefa mitondrona ilay tehim-bolamena kosa dia izao noravan'ilay tehim-bolamena ilay lalàna. Ilay tehim-bolamena zany dia tsy inona tsy akory fa toy ny fitiavan'i Kristy, toy ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy afa-tsy akory fa milaza ilay fahasoavan'i Kristy nandrava ilay lalàna mahafaty dia nanjary rehefa nitondrona ilay tehim-bolamena dia nanjary fahavelomana indray nentina. Afaka hotsika manao hoe Estera nahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary hitantsika amin'ny tohin'ny tantara any amin'ny Estera 9, Estera 7 sy ny manaraka rehetra nanao fiaraha-misakafo ny mpanjaka. Ary dia nanarika teo Estera. Raha toa ka mijery isika ny amin'ny io fiaraha-misakafo dia ny jiosy fady zavatra be dehibe ny jiosy zany mifady sakafo isan-karazany. Fa amin'io fiaraha-misakafo ny mpanjaka io dia nihinana Estera. Teo Estera nanatrika ny zavatra rehetra Estera satria Estera efa ambany fahasoavana. Inona ilay ambany fahasoavana? Notondron'ilay tehim-bolamena. Zany hoe aty amin'ny bokin'ny Estera dia efa asehon'ny Estera fa lehibe lavitra
noho ny lalàna ny fahasoavan'i Kristy. Ka io zany Estera tsy nataony Estera sakana intsony mihitsy a laha hoe fombafomba maro isan-karazany, inona ny sakafo hohanina, inona ny sakafo hohanina, tsy zany intsony ny zava-dehibe tamin'ny Estera fa izao satria efa teo le fahasoavan'Andriamanitra, teo le fahasoavan'i Jesoa. Ary dia mahatonga ny Jiosy nankalazana antsoina hoe Porime. Ny Porima izay manomboka eo amin'ny bokin'ny Estera dia fahatserovana ity fanavotana nataony sorona mihitsy eo nataony Estera ny ainy mba hanavotana ny Jiosy teo ambanin'ny herisetra ny Hamana tarainao amin'ny tamin'ny andron'ny Ahasverosy ity. Ho tsika manao hoe Estera nahatsiaro mahazava-dehibe ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa ao anaty zavatsarotra ianao dia izao matoky ny fahasoavan'Andriamanitra. Matoky fa tsy ny herin'olombelona, tsy ny fiezahanao, tsy izay rehetra mety ho fihetsiketsehanao akory ny zava-dehibe fa ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy izay rehetra mety ho karazan-drazana ataontsika hoe faran'ny na hafetsena na tahak'izany ny zava-dehibe fa ny fahasoavan'Andriamanitra. Havako rehefa ao anatin'ny ady sarotra ianao rehefa ao anatin'ny zava-manahirana ianao, ao anatin'ny olona izay mety mankarinao dia izao matoky fa lehibe ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy ny herintsika na ny fahaizantsika na tsy izany akory ny zava-dehibe, miezaka isika fa ny zava-dehibe dia izao matoky ny fahasoavan'Andriamanitra io, fa io lehibe lavitra noho izay mety ho takatry ny saintsika. Fa ny fahatelo dia izao, inona koa no fitaovana na toe-tsaina nentin'ny Estera sy Mordekay niatrika ilay zavatsarotra dia izao hitantsika amin'ny tenin'ny Mordekay manao hoe angamba amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana. Amin'Andriamanitra tsy misy kisendrasendra. Amin'Andriamanitra tsy misy kisendrasendra. Tsy misy olona tonga, tsy misy mpanompo-Andriamanitra tonga ho azy amin'ny toerana anankiray, tsy misy mpanompo-Andriamanitra tonga ho azy amin'ny andraikitra anankiray, tsy misy kisendrasendra amin'Andriamanitra. Fa hoy Mordekay manao hoe tena ho amin'izao fotoana izao mihitsy ny antony nahatonga anao ho vadin'ny mpanjaka. Havako ampianarin'ny bokin'ny Estera tsika, anararoatra amin'ny fanaovana soa ny tanindrazana. Fanararoatra ny fanaovana soa ny tanindrazana, fanaovana soa ny mpiray tanindrazana, fanaovana soa ny fiangonana. Izay no tiany Mordekay tenenina amin'ny Estera manao hoe rehefa mba tonga amin'ny toerana anankiray ianao dia aza eritreretina manao hoe ho anao samy irery izany, fa mba mizara mety matoa anao tonga amin'io dia izao nataon'Andriamanitra ao ianao mba ho fiasana ho an'ny hafa, fiasana ho an'ny tanindrazana, fiasana ho an'ny fiangonana. Betsaka rehavako malalana ny olona indraindray, betsaka na dia kristianina azy izy, rehefa tonga amin'ny toerana anankiray izy dia adinony ny fiangonana, adinona dia mivavaka aza, adinona dia miangona aza, adinona dia misaotra an'Andriamanitra aza. Rehefa tonga amin'ny toerana anankiray izy dia izay ahafaha manao soa, ahafaha manao zavatra ho an'ny tanindrazana na ho an'ny mpiara-belona aminy dia izao ndraindray na ny tanindrazana aradinony, ndraindray na mpiara-belona aminy aradinony. Rehavako ny toe-tsaina fahatelo na fahaefatra izay tiany bokin'ny Estera ho takatritsika dia izao mahaiza manararoatra ny fotoana ahafahanao manao soa. Hoy Paoly manao hoe araroatra ny andro azo anaova-tsoa. Mahaiza manararoatra rehefa eo ambany fahasoavana tahaka ny Estera ianao dia mahaiza manararoatra mizara. Rehefa eo ambany fahasoavana tahaka ny Estera ianao dia mahaiza manampy, mahaiza manafaka, mahaiza mamonjy aza ty tena, dia manana fiainam-bavaka. Dia hitantsika amin'ny bokin'ny Estera ity ny halehiben'ny fahasoavan'Andriamanitra. Azay raha teo ny tiany tompo takatritsika amin'izao fotoana ahatsiarovantsika Andra Salama Martiora izao, ahatsiarovantsika hoe isika dia zanaky ny fahasoavana, isika dia zanaky ny famindram-po, noho izany dia izao mandehana amin'ny fifaliana, mandehana amin'ny solo-vavolombelona ary mahaiza mizara. Mivavaka isika. Tompo amin'izao izay noho ny amin'ny soratra masina izay azony hanovakiana amin'ny teny malagasy manazava aminay fa ny fiarahamonina izay misy anay, ny mpiara-belona aminay, ny manodidina anay indraindray dia tsy voatery hitovy hevitra aminay. Indraindray ara tsy mahazo ny soatoavina izay hijoroanay ka dia mahatonga anay ho alan'ny olona, mahatonga azy ireo hakahala anay, mahatonga azy ireo hialina anay arak'izay mety efa afatra rahateo hoe ho alan'ny olona rehetra ireo noho ny anarako. Dia misaotra Tompo fa raha mamaky ny soratra masina raha
dia mahatoky fa ny Andriamanitra io dia mahay zavatra rehetra. Ny Andriamanitra io dia mihaino vavaka. Ny Andriamanitra io dia mamonjy anay. Ny Andriamanitra io dia mitondra anay eo amin'ny fahasoavana. Tsy mitondra anay eo amin'ny fanamelona fa mitondra anay eo amin'ny fahasoavana. Ny Andriamanitra io dia mitaona anay hanararotra ny fotoana, ahafahanay mizara, ahafahanay manampy, ahafahanay mifamonjy. Tompo dia ataovy ety anatinay ny finoana sy ny fahatokiana ary amin'ny fiainana isan'andro, fa ianao Andriamanitra dia tia anay. Tsy mampitondra zavatra tsy zakanay, izay zakanay ihany no avelanao lalovanay. Ary amin'izany izay zakanay izany dia ny zavatra rehetra ataonao miara-miasa ahasoanay. So mbola fiandohany ny herinandro izao dia mety ahiny herinandronay ianao. Ataovy mpandresy izay eo anatrehan'izay rehetra mety ho sarotra lalovanay. Eo anatrehan'ny fizahantsoetra izay avelanao lalovanay. Ataovy mpandresy izay. Ataovy matoky manana anao Andriamanitra izay azonay aterina amin'ny fotoana rehetra. Misaotra Jesosy. Amen.